antsika izy fanoloran-tena tanteraka. Izany indray no anasako anao amin'ity alakamisy faharoan'ny volana janoary ity. Miaramianatra namana isany manolotra trano fiarabana ho antsika satria tafahoana somatsara isika amin'ity maraina ity amin'ity andro ity ny fahasoavan'ny tompony ho anao hatrany hatrany ary le fiadanana ny ho anao sy ny ankohonanao. Andeha hiaraka hivavaka isika mialohan'ny andiniantsika izao loha hevitra izao. Andriamanitra rainay any an-danitra ende zany hafalianay fa mbola nomena tombotsoa tombon'andro mpahavelomana ka nahatratra ity andro vaovao ity. Misaotra noho ny famondram-ponao, misaotra ny amin'ny fitiavanao. Ankehitriny ary mamelany helokay mamondra fo aminay. Aoka ny fanaina masina no ampitoerinao aty anatinay, aty anatin'ny fonay ka ampianatra anay ny teninao ary ny teninao dia ingane hitondra soa ho anay tsirairay avy. Dia mitahi izao mpiara-mianatra amiko izao. Minaran'i Kristy nangatana vavaka. Amen. Manasa ny olona rehetra anana fifandraisana ampitiavana amin'ny Andriamanitra. Ataon'Andriamanitra avokoa ny fomba rehetra. Saingy tsy izay manaiky ny antsitrapony fanasany ihany no hisitraka ny vokatra zany mandrakizay. Ry mpiara-mianatra namana isany mbola manasa anao ihany koa izy. Nampalahelo tao amin'ny tantara ao amin'ny filazantsarany atetoko faharoa amby roapolo ka ny andininy fahatelo dia zao no voalazanteny ary izy naniraka ny mpanompo ny anjo izay fanasaina mba hakao amin'ny fampakaram-bady fa tsy neto avy ireo. Misy tena mandahy tsoandro ianao ve ao anatin'izany. Maro no natsony mpanjaka no tsy neto avy. Ianao ve ho avy sa tsy ho avy? Iriko ianao mba ho avy. Tamin'ny alahelo lehibe nanaovan'i Jesosy azao teny izao talohan'ny kely nanomboana azy teo amin'ny fijaliana ho an'izay toe-javatra izay hoy izy hoe ry Jerosalema, ry Jerosalema, izay mamony mpaminany sy mitorabato izay nirahinao aminao. Impiry aho no tahanangona ny zanakao tahaka ny fanomban'ny akoho ny zanany eo ambany ilany fa tsy nety ianao. Malahelo Jesosy miteny an'izany. Maniry Andriamanitra, maniry Kristy hanangona kanefa tsy mety izy ireo. Tsy mety. Hovonjena. Manda ny hovonjena izy ireo. Inona nataon'Andriamanitra? Mba amonjena. Tena taon'Andriamanitra avokoa ny fomba rehetra indro Kristy fanombohana teo amin'ny fijaliana. Nanolo tena tanteraka teo amin'ny azo fijaliana ary mpiara-mianatra namana isany mpiara-midinika malala isany ny fanehoan'Andriamanitra ny faratampony ny fitiavany antsika olombelona. Nanaiko mbola teo amin'ny azo fijaliana Jesosy fitiavana mahatalanjona zany. Zao ny voalaza amin'ny Romana toko fahaenina andiny fahatelo amby roapolo manao hoe fahafatesana no tambony ny ota. Eny, fahafatesana no miendrika antsika olombelona no ny fahotantsika. Kanjo Andriamanitra mihitsy ao amin'ny Kristy no nandony saza izay tokony nalohantsika mba amitranany ray ilay fihavanana izay rava no ny fahotantsika tsirairay avy. Fanoloran-tenan'i Kristy no namonjena sy namonjena antsika tsirairay avy. Ry mpiara-mianatra namana isany zany no fitiavan'Andriamanitra antsika. Ao amin'ny bokin'ny Galatiana toko faharoa andiny faharoapolo dia milaza izy hoe fanoloran-tena tena an-tsitrapo no nanaovan'i Kristy zany fanoloran-tena nanaiko ombona teo amin'ny fijaliana izany. Fanehoana ny faratapon'ny fitiavan'Andriamanitra ny azo fijaliana. Dia metraka fanontaniana kosa manao hoe fa inona kosa re ny fanehoanao fitiavana an'Andriamanitra ilay mikarakara, ilay tianao, ilay mbola antony ny fahavelomanao. Inona kosa re no avalinao izany fitiavan'Andriamanitra izany. Zao voalazan'ny apôstôly Jaona amin'ny epistily izay soratany amin'ny Jaona voalohany toko fahaefatra ka ny andininy
jaona voalohany toko faefatra ka ny andininy fahavalo manao hoe izay tsy tia dia tsy mahalala an'Andriamanitra fa Andriamanitra dia fitiavana. Izao nanehoana ny fitiavan'Andriamanitra antsika, Andriamanitra naniraka ny zanan'ilay tokana tamin'izao tontolo izao mba hahavelona antsika amin'ny alalany. Izao ny fitiavana, tsy nitiavantsika an'Andriamanitra fa nitiavany antsika ka nirahany zanany ho avitra noho ny fahotantsika. Ry mpiara-mianatra namanaisany ny azo fijaliana no nanehoan'Andriamanitra ny drafim-panavotana antsika olombelona. Ary ny drafim-panavotana izay natao antsika io tsy hoe no hevena taty aoriana fa efa nalamin'Andriamanitra taoriana ny nalavona talohana nanomboana namoronana izao tontolo izao. Ry mpiara-mianatra namanaisany fitiavana mahatalanjona izany fitiavana izany, fitiavana izay mahagaga lehibe loatra ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao ka nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Tsy hoe akory ny baiko nisy ny fahotan'Andriamanitra fa efa tazan'Andriamanitra meloa ny fisiny ka dia nanomana ny drafitry ny famonjena atsika olombelona Andriamanitra. Ry mpiara-mianatra namanaisany izany fanolorantena tanteraka nataon'i Kristy ho antsika izany no tiako mba hampahery anao, hafaly anao raha hiatrika izao tontolo andro izao ianao ka mba hafahanao ihany koa manao fanandramana ny fanolorantena amin'ity tontolo andro ity ka ninona ataonao dia ataonao izany amin'ny fanolorantena tanteraka ombam-pitiavana. Ombanao ani Andriamanitra amin'izay rehetra ataonao androany ka dia tsy hafoy tsy hasaraka anao izy. Andeha hiaraka hivavaka isika amaranantsika izao fotoana izao. Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotra anao indray izahay no ny lesona sarobidy izay nomenao anay ka nampahafantaranao anay indray ny faneom-pitiavana lehibe indrindra ka nanoloranao ny zanakao teo amin'ny azo fijaliana mba hisolo ny toerana misy anay. Andriamanitra ampio izahay hitahirana ny fitiavanao izany ka hainay ihany koa ny mitianao amin'ny andro fahavelomanay dia mitahiny mpiaino mitahiny tsirairay avy ny vavaka tonoina sy natanay noho ny minaran'i Jesosy rehetra. Amen.